Ny fanatsarana ny arabe ny faleovan-teny etsy Analakely no anomboany ary lala raha manatsoa ny asany amin'ny mahafilohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy androany. Io asa io no anomboana ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo izy. Ho averina ny asany izany arabe ny faleovan-teny izany ka mety misy tombotsoa n'olom-bitsy ho voakitika. Ny tombotsoan'ny mponina no jerena mba ho fitaratra ho an'ny renivohitra ity toerana ity hoy izy raha nidina teny an-toerana androany. Ho arindra sy alamina ny fiatsonan'ny fiara apetraka ireo takela-by ho an'ny fifamoivoizana, ho lokoina ny trano manamorona ny arabe, hatsaraina ny zaridaina sy ny toerana fipetrapetrahana. Miantso tolo-tanana avy amin'ny rehetra izy hanatanterahana izany vinana izany. Nisokatra androany alakamisy 5 septambra ny fametrahana ny atota taratasy ahafahana milatsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ny 12 desambra. Nisy nitafa izay nataony Liliana Antriniaina, sekretera mpanatanteraka lefitry ny Vomiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na nentanana ny vehivavy handray anjara mavitrika. Ny ena nitahany fandraisana anjaran'ny vehivavy tamin'ity fifidianana ity teo aloha hoy izy satria tsy nisy afa-tsy 500 ihany ny vehivavy lany ben'ny tanàna. Raha toa ka 12 isanjato ny tahany mpanolotsaina ny tanàna vehivavy. Nodimandry omaly alarobia Andro Solofo Andriamanantena, mpanao paikafy malagasy fantatra ihany koa tamin'ny anarana hoe AS Andry. Nandalo sy fahasalamana nandritry ny herinandro i Andry Andriamanantena ka izay no nitarika ny fahafatesany. 27 taona izy izao nindosy ny fahafatesany izao. Zanakalahimatoan'i Georges Andriamanantena na Irado, poeta sady mpanoratra malagasy i Andry Andriamanantena. Tsy mbola misy aloha hatreto ny fivarotana ireo fanamiana vaovao an'i Barea. Araka ny famoaham-baovao ny Federasiona Malagasy ny Baolina Kitra androany alakamisy dia milaza ny anenjika ireo mini-mivarotra izany fanamiana izany ny FMF. Osika izy ireny raha ny fanazavan'ny mpitantana ny Baolina Kitra Malagasy. Noho izany dia handray fepetra mahakasika ireo izay manao sy mivarotra fanamiana osika ny Barea. Misy ny marka Umbro ny Federasiona, ny FMF irery ihany no afaka mivarotra izany kanefa mbola tsy mivarotra izany izy ireo hatreto raha ny fanambarana trany. Hiditra tsehatra ny alakamisy alina ny Barea amin'ny fifanitsanana iadina ny amboarana Afrika 2024. Ny voromahery Tunizy izay mampiatrano ity lalao ity no ifandona amin'ny malagasy amin'ny 10 alina eto Madagasikara. Mazava ny tenin'ny mpanazatra Romuald Rakotondrabe fa matoa Barea tonga ny Tunizy dia hitady fandresena. Ireo mpilalao ihany koa dia nanamarika ny fahavononan'izy ireo andavin'ny Tunisiana izay andrarezin'ny Baolina Kitra Afrikana. Mialohan'ny lalao dia nisy ny fionana teo amin'ny mpitantana Baolina Kitra Malagasy sy ireo mpilalao ka nandraisan'izy ireo ny tamin'ny pahatongavana amin'ireo lalao roa izay ionana amin'ny Tunizy sy Comore.